anivontsena moa zany indrindrandrindra ny tsena amin'ny ankapobeny tena tanàna Renivohitra dia manaraka ny fepetra zay men'ny fitondram-panjakana foibe moa zany amin'izao fotoana izao. Voalohany amin'izay moa zany dia miezaka izay manara-maso an'ireo mpivarotra izay tokony tsy voa ankoatra n'ireo atao hoe PPN, voankazo, voamaina ary legioma izay ataoko hoe sakafo iainana andavanandro zany dia ireny ihany zany no afaka mivoha. Ny ankoatran'izay kosa zany dia miezaka izay manentana an'ilay olona ary manidy an'ilay tsena mihitsy fa ho andro izay mbola ataoko hoe mandika izay zany dia voatery tsy maintsy hosaziana izy ireo. Eo ihany koa fanentanana ny olona zany miaraka amin'ireo association izay miara-miasa amin'ny mpivarotra zany ananivon'ireny tsena ireny dia manentana ny olona mba hiezaka hatrany hanaja ilay ataoko hoe fitangoronana. Eo ihany koa ny fahadiovana ary indrindrandrindra fanaovana kasibosy. Dia hitam-pamaranana moa zany dia manentana hatrany atsika vahoaka malagasy io. Tsy mora ny ady aty antsika nefa ihany koa nefa resintsika io raha ohatra samy mandray anjara mandray any anjara tandrify azy aby itsika rehetrarehetra fa sanatria an'izany ka tsy hanaiky ny toromarika fa raha samy mandray ny toromarika tsika ka mandray ny anjara tandrify azy avy resintsika ivalanaretina coronavirus io. Tsy otra le izy dia mifandraisana ndraiky indrindrandrindra no fanarahana ny toromarika izay meno fitondram-panjakana rehefa mipaika any amin'ny 12 midy daholo mivarotra mandeha mody avokoa tsika mihiboka any an-trano resintsika ivalanaretina coronavirus io. Hatreto aloha zany dia ny omaly zany dia mbola nisy ny tara fa miezaka izay zany fanentana ary miezaka ihany koa zany mandray ny anjara tandrify azy nentanivon'ny commune Antananarivo Renivohitra. Na izany na tsy zany nefa efa misy an'ireny ataoko hoe piara-miasana ny anivon'ny tsena ireny dia ireny zany miezaka miara-miasa amin'ireo association dia manakatona an'ilay tsena ary manentana ny olona mba hivoaka ny tsena amin'izay rehefa tonga ny ora sy ny fotoana amin'ny 12. Ny aty avela moa zany dia efa niezaka izahay nanara-maso ihany koa dia miezaka ihany koa manora zareo amin'ny fepetra tokony horaisina dia mandamina indrindrandrindra satria hitantsika moa zany fa tsy mora satria ny olana ho antsika zany dia mbola hita le fahasahiranana eto Madagasikara dia hoe ny androany tedavina androany dia misy ireo zany tsy maintsy manao asa tselika mivarotra dia ireny zany izahana lamina hatrany.